izy moa zany a de ny hoe androany a ny fivorimbe ny diranoasy zay sehatra nametrahana ny fandiniana ny zavatra zay tena mikasika ny fiainam-bahoaka zay tena mahavavay tokoa de ohatrany hoe ny zavatra zay mahavelona ary raha ohatra tsy voafehy de mahafaty dia ny resaka rano fisotro madio ny fahadiovana ary ny fidiovana. Fatatsika tsara fa tsy misy aina, tsy misy fafahana manana ny angovo sy hery entina hamokatra raha ohatra ka tsy voafehy zany resaka fahasalamana, tsy mahazo rano ivelomana. Ka izay ny antom-pisiany ty dioranoasy ity. Ny dioranoasy de fatatsika fa hetsika fototra lehibe zay nitapahana tany amin'ny fivorimbe ny firenena mikambana ary no tapahana fa apetraka eto Madagascar nanomboka tamin'ny taona 2021. Raha fa nisy ny ady-hevitra zay lazaina fa mafonja tany amin'ny fionambe raisam-pirenena tany a Johannesburg momba ny fitadiavana hevitra fampandrosoana ny firenena rehetra ary nasina fankatoavana tamin'ny filoha firenena tamin'izany fotoana zany zay nanaiky fa ny prime ministre mihitsy no nametraka ny fisiany ty dioranoasy ty tamin'ny taona 2022. Ny zavatra natao mantsy de izao, tsy maintsy zany mametraka eto amin'ny firenena zay ohatrany hoe programme an'asa ahafahana zany mahazo ny fahazahoana vahoaka ny rano fisotro madio, fadiovana ary fidiovana. Zay ny ministera mikarakara ny rano ny ministera mikarakara ny fanabeazana ary ny ministera ny fahasalamana no anakinana an'ireo satria misy resaka fahasalamana, misy resaka fitaizana. Ka ny asan'ity le dioranoasy ty zany dia nanampy ny fanjakana amin'ny fametrahana an'izany paikady zany, nanampy ny fanjakana tamin'ny fananana zany le atao hoe paikady sy politika ny momba ny fampiroboroboana ny rano fisotro madio, fadiovana, fidiovana ary nanara-maso amin'ny fanatanterahana an'izany asa izany. Ka io moa zany dia lazaina fa asa zay efa nametrahana programme an'asa mifatotra amin'ny zay mitarika an'ity dioranoasy ty raha tany dia ilay lazaina hoe WSSCC na hoe FOIB raha-tany mandrindra ny asa amin'ny famatsiana rano fisotro madio, fadiovana ary fidiovana. Ka nanome toromarika izy amin'ny fametrahana an'izany stratégie zany de io no nentina zany niary ny asa tamin'ny gouvernement. Ka anisan'ny zava-bita lehibe ohatra zay tsara tsy haivina eto de zao avy amin'ny asa natao tao anatin'ny dioranoasy no napisy an'le hoe ministera ny rano tamin'ny voalohany ary avy amin'ny fitohizan'ny asa no nahatonga ny anaran'io iova hoe ministera rano fisotro madio, fadiovana ary fidiovana nanomboka andraisana tamin'ity taona ity. Ary avy amin'ny asa zay natao teo ohatra no nahatonga ny filoham-pirenena nanapa-kevitra hoe ity taona 2022 ty dia ataona ny fahadiovana sy ny fidiovana. Zay zany de ohatrany hoe atsapatsika fa manana andraikitra lehibe ity resaka dioranoasy ity. De izy moa zany ny fahitana zava-bita moa zany de hoe efa tafapetraka io le hoe stratégie nationale ny secteur au assainissement io zay nivoaka décret tamin'ny faran'ny taona 2013. De zay zany ny entina hizana amintsika fa misy ny vokatra zay efa azo ary ny asa zay mandeha amin'izao fotoana zao de efa angamba efa henonareo any hoe efa misy vokatra tsapahitanana hoe na fitombon'ny fotsiny azy ny olona zay efa manana ny toeram-pidiovana era Madagascar
satria eritreretina hoe am'izao fotoan'izao ohatra efa any amin'ny ray alina 10 000 nisany tanàna voadio tanteraka, zany hoe tsy manao ohatra an'ilay hoe fiparitahan'ny loto zay mahatonga ny aretina. Ka zay ngamba no tsara fantatsika fa dia tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana ny Madagasikara raha tsy voafehy zany resaka raha fisotro madio fadiovana fidiovana izany. De zay no andraikitra zay indraisana tato anatin'ny dranoasy.